Iny azy araka izany dia fifarinana lehibe ny miara-mantsika rehetra amin'ity fotoana ity. Dia mpiandoana dia ndeha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika atao ny Timoty faharoa toko faharoa andiny voalohany sy ny faharoa. Zao no vaky-teny ao amin'ny anaram-tompo. Koa hianao anaka dia aoka hihahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehany vavolombelona maro dia atolory ny mahatoky izay hahay hampianatra ny sasany kosa. Tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny epistily faharoa nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty izay fampitsikarana teo hoe zanakara-panahin'ny Paoly. Ny hafatra lehibe izay azo raisina amin'ity tenin'Andriamanitra foy izay raisitsika teo ity dia hoe Paoly apôstôly, izay apôstôly Jesosy Kristy nandray tari-dalana avy amin'ny Jesosy Kristy, nandray fampianarana avy amin'ny Jesosy Kristy, dia nizara izany tamin'ny Timoty. Timoty kosa dia nampianarin'ny Paoly hoe zarao amin'ny olon-kafa izany. Ary dia tsindrina ato amin'ity andin'ity raha ny andin'ny faharoa jerentsika dia mba hitisika hoe amposin'ny Paoly ihany koa izay rehetra nandray an'izany avy amin'ny Timoty mba hizara izany amin'ny olon-kafa. Ny tena hevitra lehibe ao anatiny izany dia hoe ny tenin'Andriamanitra no tonga eto amintsika amin'izao vanim-potoana izao ary iainantsika sy ampiasaintsika mahavelona antsika dia satria misy izay fifampitana izay miainga avy any amin'ny Jesosy Kristy tompony teny. Mifindra nakao amin'ny Paoly apôstôly, mifindra nakao amin'ny Timoty izany ny ara-panahy, ary Timoty dia nampita izany amin'izay azo ny ampitana azy ary ireo dia ambaran'ny Paoly apôstôly ihany koa hoe hampita izany amin'ny hafa. Ny fiangonana ankehitriny izany dia mandray ny tenin'Andriamanitra avy amin'izany fifampitana izany. Inona fa tsy hoe hijanona eo zany fa isika ihany koa dia hitenenan'ny Paoly apôstôly an'izany teny izany amin'izao vanim-potoana izao mba ahafahantsika ihany koa mampita amin'ny hafa satria izany no endriky ny fitomboana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ka raha manana an'ity fotoana ity isika, manana an'izao fahafahantsika mifampiresaka amin'ny alalan'izao fomba izao dia ny tanjona dia hoe ahoana no ahafahana mampita ny tenin'Andriamanitra ho any amin'ny fiangonan'Andriamanitra miainga avy amintsika. Ka ho anay manokana izay tao amin'ny faculté de théologie UTM dia nahatsapa hoe misy fahabangana ihany indraindray na misy tsy fahampiana ihany indraindray ny fianarana ny tenin'Andriamanitra na eo anivon'ny fiangonana UTM zany jerena, na eo amin'ny sehatra isan-karazany izay ahafahantsika miona, na atao aza koa hoe aty amin'ny tena sehatra lehibe izay ahafahan'ny fiangonana UTM rehetra miona, dia hita ihany hoe tsy ampy antsika ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika satria kely ny fotoana izay ananana matetika ary eo ihany koa ny fisian'ny raharaha maro isan-karazany izay mety mandany ny fotoana amin'ny ampahany betsaka dia mahatonga izany ny tsy fahampiana tenin'Andriamanitra izay mitovy ray amin'ny fotoana tahaka izao. Dia ny fampiresaka ny mpampianatra nandritra ny fivoriana anankiray sy mitokony raikitra teo anivon'ny faculté de théologie tema hoe maninona moa raha andeha hifanampy isika ka hiezaka mba hamokatra fampianarana izay azo ampitaina amin'ny fomba maro samihafa. Ka ity ny fomba anankiray izay miverina fa azotsika anatanterahana izany. Ny natao dia ny hoe noezahana ny nandray sary sy nandray feo ny fampianarana izay tanterahina teo anivon'ny toeram-panomanana mpitandrina. Izany hoe no mpianatritsika ny toeram-panomanana mpitandrina mianatra fa natao kosa izay ahafahana mahazo izany sary sy feo izany ary eo no avadikitsika mba vokatra azo zaraina amin'ny olona rehetrarehetra ary dia izay no ananantsika ankehitriny. Ka izao no fandaminana mety azo atao rehefa manana nyity fitaovana ity isika. Ezaka izahay mba hamokatra arak'izay azo amokarana azy. Ka rehefa tonga any aminao ilay horonan-tsary izay misy feo
dia azonao atao ny hoe mijery ny sambrera de mianatra de am'izay zavatra hitanao ao anatiny ao. Azonao atao ihany koa nefa ny hoe miantso olona vitsivitsy miaraka aminao de afaka miara-mijery, afaka mifanakalo-hevitra, afaka mifampizara. Azo atao ihany koa ny manatanteraka ny fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny vondrona izay misy eo anivon'ny fiangonana, sampana ohatra na sehatra izay efa misy eo anivon'ny fiangonana dia miaraka mifanakalo-hevitra eo miaraka mifampizara. Azo atao ihany koa ny mitondra azy eo amin'ny antanan-tohatra maro isan-karazany izay misy eo anivon'ny fiangonana, ohatra frara mpitandrina afaka mifanakalo-hevitra ao anatin'izany, ohatra hoe ny fivorian'ny volana izay misy fiangonana vitsivitsy mitambatra, ohatra hoe ny fivoriana eo anivon'ny synodam-paritany ohatra dia azo atao ihany koa ny mifanakalo eo anivon'izany. Ny atao amin'izay fotoana izay dia ny hoe voriana ny fitaovana raha misy fomba ahafahana mandefa an'izao horonan-tsary izao dia alefa arak'izay mba ho hitany sy maro dia samy mijery eo afaka janona ny fotoana izay anajanona azy, afaka alefa am'izay fotoana andefasana azy, afaka miady hevitra raha misy ady hevitra na misy fifanakalosan-kevitra tokony atao. Tsy izay rehetra voalaza ato akory dia koraisina tahaka an'izao avokoa fa ianao dia afaka mandray araka an'izay tareha fanamasinanao dia afaka atao tsara mihitsy mifanakalo-hevitra ao anatin'izay. Afaka atao mametraka fanontaniana raha ohatra ka misy zavatra sasantsasany izay mety tsy azo ohatra dia azo atao mametraka fanontaniana ka izay olona eo anivon'ny sehatra afaka mamarina mitondra fanazavana dia azo atao tsara araka ny fahazony tsirairay avy azy. Fa raha tahiny ka tena hoe tsy mazava tanteraka mihitsy ny zavatra voalaza na mampiady hevitra be na mampametra-panontaniana be dia azo atao ny manontany tokony andraikitra na izay mampianatra na mitondra ilay fampianarana na ny tokony andraikitra eo anivon'ny toeram-panomanana na izay eo anivon'ny synodam-paritany na izay fantatsika fa afaka mety mamaly an'izany fanontaniana izany. Raha teo any fiafaran'ny lesona tsirairay avy dia ahita ihany isika hoe misy laharana azo ifandraisana ao dia afaka atao tsara mihitsy ny mifanontany ao anatin'izany rehetra izany. Ny fanamariana izay atao aty am-piandohana dia zao hoe mety hifanabadika ny lesona izay nanantsika, hiezaka izahay arak'izay azo atao ny hanome lesona izay fampitohy manomboka hatrany voalohany ka hatramin'ny farany, ary ao aoriana kely dia homentsika izay lohateny rehetra azo hifampizarana aloha amin'izao ampahan'izao hiezakatsika ny hanome an'izay kanefa nohontrany an-javatra satria araka voambarateo dia hoe fampianarana tanterahany eo anivon'ny toeram-panomanana le izy zany hoe mety efa misy zavatra efa somary lasany kely na misy zavatra mitara kely zany hoe mety misy fifamadiana lesona zany ao anatiny ao dia tsy ataotsika ho saka mandida be zany fa na inona lesona izay ananantsika eo dia aza manadino hianao fa mampianatra zavatra hatrany Andriamanitra ao anatin'ireny na dia mety misy zavatra voadingana aza na tsy mifampitohy. Raha teo raha tahiny ka hoe voadingana ny lesona anankiray dia ho hitanao ihany zany rehefa ao aorianao ary dia afaka hivirinana foana ny lesona rehetra dia ahafahanao mahita ny fifampitohizana indray araka izay. Dia raha teo ihany koa dia ny mpampianatra tsirairay avy izay ampianatra na mpampianatra tsirairay avy izay mizara dia samy handrafitra an'izay azony handrafitana azy mba ahafahantsika tena manana lesona mifampitohy tsara araka izay. Ny ananantsika ankehitriny moa zany dia amin'ilay endriny vidéo izany hoe misy sary sy misy feo, fa azonao atao ihany koa raha ohatra ka manana olana isika eny amin'ny fitaovana dia azo atao koa ny maka an'ilay feo fotsiny izay azonao inona antsika amin'izao fotoana izao efa tena manaraka amin'ny teknôlôjia maro hatrany ambany vohitra lavitra any aza dia afaka mampiditra amin'ireny feo ireny eny anatin'ny finday na ny telefona izay nanantsika dia azo atao tsara mihitsy miaina izany eny am-pandehana ny toerana isan-karazany
tahaka antsika haingo hira anatin'ireny any dia afaka manaraka an'izany. Ary izahay koa aza dia mbola manana fikasana ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mamadika an'ity vidéo ity ho amin'ny endrika kelikely kokoa izay azonao vakiana any amin'ny finday ohatra, dia sady mahita sary ianao no mahita feo fa ao anatin'ny finday. Amin'izay fotoana izay fotsiny mety olana kely dia mety somary hosahirantsika amin'ny soratra satria izay zavatra voasoratra eto amin'ny solaitra be dia mety somary sarotra mijery azy any anatin'ny finday kanefa tsy manakana izany akory ifahafantsika miaino sy mijery any anatin'ny finday. Keto am-pamaranana dia mirahasoa antsika rehetra mirary ny fiangonana MTM mba tena hitombo amin'ny fahalalana amin'ny tenin'Andriamanitra satria izay no tanjona, izay no tanjona lehibe antsika hoe mila mitombo amin'ny fahalalana n'Andriamanitra ny fiangonana, mila mitombo amin'ny tadidalana amin'Andriamanitra ny fiangonana. Ka ataontsika ahoana ny ahafantatra ny tadidalana raha tsy misy ny fomba ahafahantsika mifampizara an'izany avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay no ataontsika amin'ity fotoana ity. Mirahasoa anareo zahay, mirahasoa anao zahay mba tena hahazo toromaty avy amin'izao fomba izao ianao ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika ao anatin'reto lesona maromaro reto. Ary ety am-pamaranana dia tiana ny mametraka fisaorana sahady ho an'ny teknisiana izay miaraka amintsika eto satria tsy dia mora loatra ny manatanteraka zavatra tahaka an'izao. Fisaorana be dia be ny teknisiana izay maka ny sary, ny teknisiana izay manao ny feo ary teknisiana izay manakambana ny sary sy ny feo ka mahatonga azy vokatra anankiray izay azo ampiasaina tahaka an'izao. Ary izao satria tena miasa mamy koa izy ireo ho amin'ny fampona, izay ny fampona izay niantson'Andriamanitra azy dia tanterahana izany. Isaorana ihany koa satria ireto fitaovana izay ampiasaintsika ireto dia samy manana ny tompony avokoa ary olona samy hafa no tompon'izy ireo, na ny caméra izay ampiasaintsika, na ny amoahana ny feo, na ny ordinateur anaovana ny montage na ny zavatra isan-karazany, ny trano, ny toerana izay anaovana ny fakana ny feo sy ny sary mba hampatsara azy dia samy manana ny tompony avokoa ireo. Ary ireo tena isaorantsika n'Andriamanitra koa ny fananana ireo olona ireo izay manome maimaim-poana amin'izao fitaovana izao, tena sarobidy saropady ny fampiasana azy kanefa dia miheno maimaim-poana mba hahafahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Dia mankasitraka anareo zahay ny amin'izany fanomezana lehibe izay atolotra eo izany. Isaorana eto ihany koa ny mpampianatra mpiara-miasa izay samy mizara ny fanomezana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny fampianarana isan-karazany ireny. Ny tompony hanolontsaina anareo dia hahafahanareo mizara tsara araka an'izay tokony hifampizarana. Isaorana ny mpianatra izay manatrika satria raha tsy eo ianareo dia somary sarotra ny fanatanterahana amin'izao horonan-tsary izao sy ny ilay lesona izay ianantsika mizara. Isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra izay mikarakara ny zavatra isan-karazany amin'ny fanatolosana amin'ity sary ity. Ary dia eto tsy atao hoe ny farany indrindra fa ny lehibe indrindra dia isaorana hianareo izay mpanohana indrindra, ianareo mpanohana mbavaka satria raha tsy feno vavaka isika, raha tsy misy ny mitondra mbavaka n'izao asa izao sarotra manatanteraka azy. Dia mankasitraka anareo indrindra izay manohana amin'ny alalan'izany vavaka izany, manohana ihany koa amin'ny fitaovana, manohana ihany koa amin'ny fomba rehetra izay ahafahana manohana amin'ny fanatanterahana amin'izao fotoana izao. Ary hianareo izay manatrika sy manatanteraka amin'izao fiaraha-mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity fomba ity izao dia tokony mafisaorana satria raha tsy raisinareo izany dia tahaka ny asa velomena fotsiny ihany no tanterahana. Ny tanjontsika dia izao hoe mandroso ianao, mitombo ianao amin'ny fanarahan'Andriamanitra, mandroso ny asa fampona izay aotson'Andriamanitra anao, dia mandroso ny fiangonana izay misy anao ary mandroso ny MTM. Dia ho marina amintsika le hoe hitahianao aho ary fitahiana tokoa ianao mba ho ny misy evanjelika teratany eto Madagasikara no fitahiana ho an'ity firenena malagasy ity, miainga avy aminao, miainga avy amin'ny tsirairay amintsika ary dia ho ataontsika fanampy izany ahafahantsika mandray anjara amin'ny fampandrosoana firenentsika amin'ny alalan'ny fijoroantsika ho fahafolon'ny Kristy ary izay niantson'Andriamanitra antsika. Aza manadino fa isika dia misiona, izany hoe irahin'Andriamanitra hanana anjara asa lehibe eo amin'ny tany izay niantson'Andriamanitra antsika.
noho izany dia hifanampy isika amin'izany lafiny izany ahafahantsika tonga amin'ny tanjona. Fa n'Andriamanitra irery voninahitra izay azy atao